Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ity androany ity dia afatra mivantana miantefa any amin'ireo vehivavy efa manambady. Nisy manam-pahaizana anankiray rehefa nanolotra conférence na nampianatra an'ireo vehivavy dia niteny izy manao hoe aoka nareo vehivavy hozy izy mba tsy hampangalatra ny vadinareo. Gaga sy talanjonareo vehivavy tamin'izay fotoana izay ka nametra-panontaniana hoe amin'ny fomba ahoana moa no hampangalaranay ny vadinay? Tsy possible aminay vehivavy hampirisika ny vadinay handeha hangalatra, hanao ny tsy mety na hanao zavatra izay voararany lalàna. Dia nitsika izany manam-pahaizana zany ka niteny manao hoe eny, tsy hiteny azy mivantana tokoa ianareo, tsy hampirisika azy mivantana tokoa ianareo handeha hangalatra na hanao zavatra tsy mety. Saingy ny fitakianareo azy ny zavatra izay tsy zakany na ihany koa tsy zakany fari-pananany no mampirisika azy handeha hangalatra. Ohatra, nahazo televizion ny olona teo akaikinareo dia mba te hahazo an'izany ihany koa ny ao an-tokantranonareo. Nahazo tômôbilina ny olona eo akaikinareo dia ny vehivavy ihany koa mba te hahazo tômôbilina ihany koa. Mianatra amin'ny sekoly tsara ny zanaky ny ao ambadika dia mba tianao vehivavy ihany koa ny zanakao hianatra amin'ny sekoly tsara. Nahazo telefônina tsara ny eo akaikinareo dia mba tianao ihany koa ny hahazo telefônina tsara amin'izay fotoana izay. Nefa fantatrao tsara hozy izy, ny fidiram-bolan'ny vadinao sy ny karamany isam-bolana tsy mahavita mamaly ny etaentanao, tsy mahavita mamaly ilay filanao, fa terenao fotsiny izy mba hitondra n'izany rehetra zany ao an-tranonao. Hany ka lasa alaim-panahy izany lehilahy zany, hanao zavatra tsy mety, hanao kolikoly, hanao zavatra voararany lalàna mba entiny hamalifaliana anao vadiny sy entiny ihany koa hampiadana an'ireo zanakany ao an-trano. Nefa n'izay zavatra izay dia voararany lalàna. Ary tsy vitany hoe voararany lalàna ihany, fa ny hoaviny izany tokantrano izany mihitsy dia ratsy dia ratsy satria miaina ao anatin'ny halatra madinidinika na ao anatin'ny hafetsena madinidinika na ao anatin'ny kolikoly madinidinika. Eto aho dia mahatsiaro ny tantaran'ny sahaba vehivavy anankiray. Isaka mivoaka ny maraina ny vadiny handeha hiasa dia tazominy izany vadiny izany dia teneniny mazava tsara amin'izany vadiny izany manao hoe ittaqillaha wala tut'imna haraman. Ianao hozy izy dia matahora ny tompo-zanahary ary aza mpinanina zavatra haramo ity tokantrano izay misy antsika ty. Zany hoe aleonay lavitra miaritra ny hanoanana eto ambony tany na dia tsy mahita zavatra anao entinao miverina eto an-tokantranontsika amin'ny atoandro sy amin'ny hariva, toy izay zahay hiaritra ny afobe ny tompo-zanahary amin'ny andro farany. Dia aoka-nareo vehivavy hanao tahaka an'izany sahaba vavy izany, aleo lavitra miaritra amin'ny hanoanana, miaritra amin'ny tsy fananana eto ambony tany satria efa miezaka ny vadinareo saingy izay no anjara mba vita ny entiny mampifaly anareo. Ka aza terena izy ianao zavatra izay tsy vitany ary aza mpangalarina izy satria ny fanerenao azy amin'ny zavatra rehetra izay dia fampangalarana azy ankolaka izay na dia tsy miteny mivantana ianao. Izay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonnez-vous, partagez-vous, atao j'aime fa mbola maro ireo zavatra izay horesantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.